Ny tafo miavo zany dia tambazotra ny fokon'olona mitantana harena voajanahary eto Madagasikara. Ao anatin'izay le harena voajanahary zany ifotony misy azy. Ny mpikambana ao anatin'ny tafo miavo dia fokon'olona, VOI, fédération ary ireo atao hoe fikambanam-behivavy sy tanora ny fotony. Misy moa zany ny VOI izay manana ny lalàna napetraky ny fanjakana hametrahana fitantanana ny fotony ny harena voajanahary eto Madagasikara. Ny VOI dia atao hoe misy lafiny maro. Misy ny VOI izay égal mira amin'ny fokon'olona, ny fokon'olona rehetra zany ao anaty VOI. Misy VOI onona vitsivitsy ao anatin'ny fokon'olona no anaty VOI, ary misy zany ny VOI misy fifandraisana ny fokon'olona sy ny VOI. Dia ireo mpikambana ao anatin'ny tafo miavo zay zany zay atao hoe misehatra amin'ny vatagna na mahazo tombony vokatrin'ilay fanomezan-danja ny fitantanana harena voajanahary zay zany no anisany atao hoe asa ataondreo fokon'olona ao anatin'ny mpikambana amin'ny tafo miavo eto Madagasikara ireo. Tamin'ny taona 2014 no niorina ny tafo miavo izay nisy mpikambana mpanorina 2,700 avy amin'ny faritra 7,10 eto Madagasikara. Fa amin'izao fotoana izao zany ny mpikambana amin'ny tafo miavo dia misy 5 amin'ny 30 zany sy 500 avy amin'ny faritra 20 eto Madagasikara. Dia misy olona reo, misy apela, misy lehilahy, misy tanora ary misy antitra miisa efatsahetsy sy iray tapitrisa mahery.